atolotry ny vivaradio anao mandritry ity herinandro ity rahalahy sy ny namany tantara nosoratany Ventsy ny Aralala ilalaon'ny tantara Izy Rabeloso Dodo Fety Raobel miaraka tamin'ny Meg Sofaniry ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy rahalahy sy ny namany tantara no totosainy manikotra anio no andro voalohany mba hanaovy kafe tapany ane za azafady mba ataovy mamy tsara dia asio mofo gasy telo koa miaraka amin'ny madea eny azy ramsea fetifety ndray tena manja kosa ty sipakely mpivarotra eto amin'ny pikafe ty to babo zany foko adaladala zany marina riveko anao sipakely mpivarotra kafe misy ny pibara dia misy ny pikafe sady épicerie no mivarotra kafe sy mofo masaka reto azy le kafe sy mofo anao ramsea misaotra iza kay ny anaranao raha tsy madiso afaka mbalazainao avy fa tiako fatarina mantsy ny anarako ve Georgette ahoana tsara mba ataovy resaka matotra koa angavatsy Georgette ve dia anaranao mba anarana hafa mihitsy kosa angamba fa aizany dia hoe Georgette anarana lokana izany mademoiselle aza masosotra sy be vasivasy eo Georgette fa tsy Georgette nao zany azafady ary fa na izany aza somary mampime ihany aloha ny anaranao zany koa mbola tanora kely ohatry ny venao dia fa Georgette sahady ny anaranao tokony rehefa mba lehibehibe anao vao ampitondrana an'izany anarana hoe Georgette zany ianao tia koa mba mahita lazaina ka vazivazy re zany tsika ny tena anarako fa tsy Georgette zany za manko mba gaga rahalahy kosa anao anarako fa mangidy be ty kafe tiako afaka mba sina siramamy kely ve azafady eo maka tsy olana mihitsy zany ok are fa manjako aloha ianao tika tena hoe tonga lafatra zany raha sipa mamina zany fa tsy mety mamy mihitsy aneo le kafe made aloha mba ampisira mamy kely ndraika ino tonga dia ararao anaty kafe anao daholo otra tonga dia nararaka tao anatin'le kafe daholo ary le siramamy ray vilia kely jereo ane ratsy very daholo le kafe milasa mamy be ndray zao ty mba ampio kafe ndray fa sao dia lasa mitohana amin'ty eo le ty lasa ianao mandeha fa matsiravina ka ko raha tsy izay tianao natao eto ary aza tezitra moe ka ianao tsy inona mahasosotra ka eto aty ny volako dia lasa ianao mandeha ihany fa tsy ary izy mora tezitra ihany azafady rera nanao izay nahatezitra anao misy chocolat ve ato aminareo tsisy an'izany ato chocolat misy ato ary izy koa mahay mampime anao vray ary ino ny chocolat anao dia lasa amin'izay ianao mandeha ihany ka misaotra betsaka raha pitsondray amin'ny verineto mandra-peo ny tsikitsikirity tsikirity ianao asa lava nify tena milay kosa lesy ty tôbila ny rahalahy tiako vina lesy tsika amitsamo vao mba havidy fiara ohatrany ty raha kalady star exemple milay mihitsy anely ty ny ellery ty tena tsy azo atao izy miady vitana amin'le zalahy io raha zao ka tsika ndray aloha tena mety afaka 10 taona mihitsy vao havidy ohatrany ty raha ny vola miditra amintsika ny jerena raha vidy azy
Ialahy moa zany mety tsy ho ela dia vitsy satria ialahy ho tsara asa oriana kely eo. Inona koa e? Nga tsy mitovy ihany tsika mitsamo mamoko. Eny e, tsy lavina kosa aloha fa tena manambitana tokoa raha lery e. Fa ty izy miongobolo tany orty izy ao mampalahelo. Bandy voafiry taona io ve letsy dia vasola tampony sahady. Ka mety mahery mihinana poulet de chair koa ngambo lery io ko. Zay no mampiongobolo tany ora azy ohatran'io. Zany tokoa vely ty. Fa inona ihany ary mampitabataba sy mampigongonona an'ilay samitsamo maoriana hoe mahina daholo fa tsy tabataba mandany gasoil fotsiny embouteillage ty efa manirikiry. Le ty koa zany dia mba mahita lasaina ka. Zay ve lesy no resaka dia mandany gasoil amin'ny fiarany lafy raha koa zany. Kalisany tsinona fosafosa mahatsiravina tsy. So dia very ny lisany fatsihaniko daholo ary ny resaka lisany teo. Andao irevy any amin'ny baranao problème tsika fa tsy eno manko na mamaky vera aza tsisy olana. Kosy vely ty. Tena tsisy olana araka le anarany tokoa zany raha mamaky vera. Ye, tsisy olana fa manolo fotsiny rehefa mamaky vera e. Miarabanao mademoiselle tsara kely. Salama tsara velo ianao? Mbola ianao indray. Salama tsara fa misaotra e. Inona natao anao? Oka mba tsy fanadala ohatran'ilay tamin'iny azafady a? Aza matahotra ianao e. Ho matotra tsara. Anaovy mofo dipaina ray dia asiako composé dimanjato. Atao anatin'ilay mofo dipaina ve le composé? Atao ivelan'ilay mofo dipaina le composé ka. Le ty e. Anomboka indray ianao vao eo ny tenenina. Ka fanontaniana tsy tokony hipetraka mihitsy ange zany ry Madi. Efa tokony ho fantatrao tsara zany fa atao anaty mofo dipaina ny composé. Tsy azoko mihitsy ianao ty ka. Fomba manta satria misy ny hoe atao mitokana le composé fa tsy atao anatin'ilay mofo dipaina. Ataovy ao anatiny ndray a. Fa manja ho ianao ty ry mademoiselle. Zany raha tsy lasa babonao tanteraka mihitsy. Tiako ianao ry tsika. Sa iza moa le anaranao teo? Tsika. Dia ahoana ny valan'izany zao? Tiako anio ianao e. Misaotra. Ndray kosa. Dia zany koa ve dia tokony valiana an'izany? Maninona zao raha valiana hoe tia koa ianao? Sa ianao tsy tia? Zao ary. Raha ianao no mitory fitiavana amiko amin'ny resaka miady rima dia anaiky araka aminao Ahoana koa zany? Zaho tsy mahay an'izany resaka poésie zany ko. Zay fotsiny ianao mampiady rima voalohany dia zaho koa mamaly anao amin'ny ady rima dia raha mifanaraka dia mifankatytsika. Nandray re zany. Alefa sao raha faraikitra e. Manomboka zany raha vonina ianao? Alefa sy fa miandry ary e. Risipa kely manja sy milay. Tiako ianao mba valio amin'izay. Ory labogosy solaloha. Mila mandinika tsara aloha. Ny ty lehilahy mavita tena. Rehefa tsy tena ty dia mitenena. Za koa vehivavy mazagady sady tsy mila ny tsy mitady. Ndray ankiritsika. Aza mamila fila fa tonga eo ihany ny pisy frity. Ka ny lohanao mitady sola tanteraka dia manaso ianao isan'ny olona resaka. Kanefa ny olona sola dia olona ambinimbola. Eny arery sola tapina. Tiako ianao dia ndao ifampitantantsika. Misaotra ki malala. Minao fa samy titsika ka tsy hifanadala. Eny lesy Fa hono aki. Mba manana sary lava ve ianao? Tsy azoko koa ianao zany. Maninona moa zany tsy hanana sary lava? Manana ako. Ve ka mba manana sary lava ihany tony sipafo kely tony. Matiko ty Viva 98.8. Dia ahoana ny tiralay ahoana ny fanomanana mary azy eo efa milamina tsara dolo ny zavatra rehetra. Tokoa alesiko. Raha misy azo anampiana dia teneny ihany izay fa inona fotsiny mampinamana e. Misaotra ny lisany aloha amin'izany fandavateny izany. Eny efa somary milamindamina daholo ny zavatra rehetra. Tsara kosa zany ko. Dia hono tokoa aly ty
inona zany ny loka amin'ny orarahanareo mitsamo io anomboka indray le tendakany ity tsisy resaka afa-tsikaly ve lesy vo mivoaka ny vavan'ny lahy io ko ohatray ho ary be ty tsy ampialavana zay ny mahavoan'ny lahy hitako moa ialany kely sy tsy mety mitombo alavana oatra ny mihitsiko ny kaliny tiany mangeza amin'ny bandy ohatr' zao zany ko ve de dikevitra eo raha ny loka amin'ny oraraha io ny tiany lahy ho fantarina ary glaty de aleo lazaiko amin'lahy zay mihitsy inona ly ty hain'lisany ihany moa fa misy rasina sonoiny ankiziko iny tsy mba malagasy puporiko oatra de inona ny idiran'izany amin'le fanontanian'ny raglaty fa tsy azoko resaka lokany ile izy rybaininy eno a letsika misy idirany mihitsy ka ny antsika malagasy ranoray tsisy fangariny amin'ny vahiny zao rehefa manao rara de ohatra hoe omby roa vonoina fa ty anay ty kosa ry zalahy de